Salama daholo eo androany sika dia andao resaka ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao tsy inona moa izany fa mahakasika ny fitsaram-bahoaka izay nisy tany Antsohitany ka nahafatesana tovolahy iray izay voatondro ho nangalatra ary dia vetrany maty tsy tradrano ilay tovolahy noho ny daroka nahazo azy amin'izay fitsaram-bahoaka izay. Fa milohan'izay dia azo adino ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona andreny hevitra rehetra ireny afatsika vidéo manaraka eo. Azo adino ihany koa ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa any amin'ny sisy tamataota gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Raha mahalala moa ny fiainana amin'izao dia tena mihasarotra andro manalina indrindra fa ho an'ny voaka malagasy izany. Ary hita taratra fa mikrosofahana ny fahefa-mividy ny voaka malagasy tsirairay amin'izao fotoana izao. Ny vidin'ny sakafo hohanina sy ny PPN sy ny maro hafa tsy mitsahatra miakatra nefa ny karaman'ny tsirairay dia tsy mitombo manaraka izany. Hany ka lasa fady ranovana ny voaka rehetra izay tsy ahitana intsony ny klasy moyenne amin'izao fotoana izao na ianao fady ranovana tena fady ranovana na ianao manan-karena be. Ka izay no antony iray mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana ara-tsakafo sy ny maro hafa amin'izao fotoana izao ary hita mihahaka manerana nosy izany. Proof izany fa fahitana taratra ny fahantrany malagasy sy ny Madagasikara iray manontolo no mahatonga anireo tsy fandriam-pahalemana mihahaka eto sy eroa amin'izao fotoana izao. Nanomboka ny taona 2024 dia hita tena mihamafy ny hasarotam-piainana izay mianjady amin'ny voaka malagasy. Nanomboka ny confinement izay nisehony valanaretina Covid-19 iny dia tsy vitsy amin'ny malagasy no tsy manana fahefa-mividy tsony amin'izao fotoana izao ary miakatra manaraka izany ihany koa ny kapoakambary izay foto-tsakafon'ny malagasy raha mahalala. Eo ihany koa ny fitombony ireo asanjiolahy sy ny halatra maro hafa izay hita miparitaka manerana nosy. Etsy antanan'izay ny hantombo ihany koa ny mpivarotena indrindra fa ireo tovovavy kely izay manomboka eo amin'ny 12 taona ny miakatra dia efa lasa mpivarotena sahady ny ankabetsahany sasany. Mitombo manaraka izay ihany koa ny tahan'ny fanolanana izay hita miparitaka etsero amin'izao fotoana izao. Io moa zany dia noho ny afitsoka hamafy ny fiainana daholo ny mahatonga an'izao rehetra izao satria efa lasa tafananao foana ny ankabetsahan'ny olona noho ny hasarotam-piainana izay mianjady amin'ny voaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. 5 taona lasa dia mbola 900 ny kapoakambary izany hoe mbola azo ny afiana ihany tamin'izany fotoana izany na dia efa nampimenemenany maro izany halafo ny kapoakambary tamin'izany fotoana izany. Eo ihany koa ny fiakarany solika sy ny maro hafa tamin'izany fotoana izany. 5 taona tateoriana dia niakatra 700 ny kapoakambary ary niakatra tahaka izany ihany koa ny vidin'ny solika sy ny maro hafa indrindra fa ireo PPN sy ireo foto-tsakafo amin'ny fiainana andavanandro. Noho izay dia maro ny malagasy no mitaraina amin'izao fotoana izao ary tsy vitsy ihany koa ny tsy manana fahefa-mividy sy tsy afaka misitraka sakafo intelo isan'andro toy ny mahazatra raha tany am-piantohana tany. Fa amin'izao dia tsy vitsy amin'olona efa indray mandeha fotsiny no misakafo ao anatin'ny ray andro. Noho izay rehetra izay dia maro ny olona no tafanaonao foana noho ny asesika ny hanoanana. Tranga iray tena mampalahelo izay niseho tany Antsohitany tamin'ity faraparan'ny herinandro ity. Voatondro mpangalatra i Fidèle ary maty ny fitsaram-bahoaka. Nosakanareo tovolahy mpanao andro masom-pokon'olona ao Analamanga, Fokotany, Ankirihirinaoro faharoa i Fidèle ny faraparan'ny taona 2024 no adihadina mba hafantarana toerana nalehany sy ny mbola halehany fa tsy nilaza mazava izy ka nokasaina ho fatorana. Namoaka antsikely tena ampelantanany ary nanindrona ireo mpanao andro masom-pokon'olona sady nanararotra nandositra izy fa tsy tratra. Naratra ilay voatsindronantsy. Tokony ho tamin'ny 10 alina tamin'ny 12 aprily 2024 izy no nandalovana andro masom-pokon'olona tamin'ny trano voalaza ho misy azy fa niafina ambany fandriana izy raha nanontaniana olona tao. Nasaina nivoaka mba ifampiresaka milamina ahafahana misambotra sy manatitra azy amin'ny mpitandro ny filaminana. Nivoaka avy amin'ny filaminana izy mbola miresaka eo amin'ireo andro masom-pokon'olona no naka antsy lavalela izy izay nampiasainy mba hokapahiny any tovolahy izay tonga tao sady nanararotra nandositra ihany koa izy. Ny fanenjehana fa tsy tratra. Verdia ireo mpanao andro masom-pokon'olona izy nandositra amin'ny toerakafa no voahentsiky ny fokon'olona miaraka amin'ny torabato ka lavo. Noho ny ratra mafy nahazo azy dia tsy tana intsony ny ainy ary efa tsy nisy aina izy vao hitan'ireo tovolahy mpanao andro masom-pokon'olona. Nantsona ny mpitandro ny filaminana nakazy ary nanatitra azy tany amin'ny tranompaty ny alin'io ihany. Efa any amin'ny fianakaviany izy ankehitriny. Tovolahy mbola 20 taona avy ao amin'ny commune Ampandriakilandy i Fidèle
izay maty ny fitsaram-bahoaka tao Analamanga ny aliny 20 Aprily. Ka noho izany dia mitandrema ihany rehefa manao zavatra fa nivoaka amin'izao noho ny afitsoko ny amafin'ny fiainana dia efa tsy misangy intsony ho an'ireo olona izay mpanao ratsy ary tsy handany andro intsony izy ireo hanatitra any am-pitandron'ny filaminana rehefa misy tranga tahaka intony. Satria raha tsy tonga ara-potoana ny mpitandron'ny filaminana dia mety efa ho fatin-daroka anao zay vao tonga ny mpitandron'ny filaminana ka melomeloha hatrany rehefa manao zavatra indrindrandrindra fa rehefa mangalatra sy ny manao ny tsy mety amin'ny manodidina anao. Tandremo ihany koa ny mangalatra sy mandroba ny tsy antena fa mety hahafaty anao tampoka izany satria ny olona miezaka mitady amantaonany maro manangona anireny izay harenkeliny reny fa ianao ndray dia hitady hanararotra haka izay tsy ianao ao anatin'ny indray mpimasy fotsiny ka mety ho rariny sitsiny ihany raha toa ka tezitra ny fokony olona aminao amin'izay manao asa ratsy izay. Manana tanana sy tongotra ary maso ianao ary manana loha sy saina afaka handinika tsara dia tokony hiezaka anao amin'ny fiainanao mba hanatsara izay kely eo am-pelatananao fa tsy faly ny hanao hakamona ka iny fa andeha hangalatra sy ndray handroba ny any hafa. Amaranantsika azy dia ny vaovao mahakasika ny fampianarana any amin'ny faritra Sofia ihany amin'izao fotoana izao. Ao amin'ny Direna Sofia miantso vonjy amin'ny fitondram-panjakana ireo mpampianatra Fram izay enina volana be izao tsy nahazo vola tambon-karama na ny antsoina hoe subvention izy ireo. Nitondra sora-baventy teo anoloany birompartry ny fanabeazam-pirenena tao Sofia ireo mpampianatra Fram izay tsy nahazo tambon-karama efa ho enim-bolana izay. Dobotrosa izahay, hofatrano tsy maintsy aloha, sakafo hohanina tsy zarizary, vidim-piainana tsy mitsahatra miakatra kanefa vola tsy mivoaka efa ho enim-bolana izay ka miantso vonjy sy vahaolana amin'ny fitondram-panjakana mahefa izahay hoy ireo tamin'ny androny 20 Aprily 2024. Nisy ny fihaonana tamin'ny talempartry ny fanabeazam-pirenena tao Sofia taorian'io hetsika io ka tamin'izany no nahazoana fampanantenana vaovao indray fa ivoaka farany herinandro ny vola voalaza araky ny loharanom-baovao fa efa ao amin'ny tahirom-bolam-panjakana na ny trésor public ny volan'ireo mpampianatra fa ny fahatapahany herinaratra matetika no olana amin'ny famoahana azy. Andrasan'ireo mpampianatra ny farany herinandro izay nomeny tompon'andraikitra na ahitanany teny nomeny na hijanona fampanantenana tahaka ny mahazatra ihany hoy izy ireo hatrany. Arak'izany ara dia hita fa miezaka manao ny asany ireo mpampianatry ny Fram fa ny tambon-karama tsy azo no antony ray lehibe mahatonga azy ireo lasa tsy zarizary na ny fiainany na ny asany. Nefa ny asa fampianarana dia azo lazaina hoe asa masina ihany satria ao ny fototry ny fampandrosoana ary ao ihany koa ny fototry ny sehatra rehetra manerana ny ratsa mandraika rehetra sy ny ambaratonga isan-tsokajiny. Izay sy zay ara tompo lasy tompo vavy no amaranako an'ity vidéo antsika ity manasitsika rehetra anao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravona reny hevitrarehatra no antsika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa ny misesy tompo lasy tompo vavy mankasitraka dia mirary soa.